أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falintenema rahaba antsika rehetra izay ato amin'ny Muslim Media Malagasy amin'ity fandaharana izay arahintsika eto amin'ity Facebook ity. Makasika ny lesonantsika izay niraisintsika tamin'ny farany teo dia niresadresaka mahakasika anireo karazana famakina ny boky masina Al-Qur'an Karim izay niarahantsika tamin'ny ostazintsika Shamsuddin Botralay. Ny ostazintsika efa mahazatra antsika ny mampilaza azy fa izy dia imamo sy khatebo ao amin'ny moské d'Antananarivo, ary izy rahateo ihany koa dia imamo ao amin'ny moské Aboubakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, no sady manampahaizana sortan avy tany Madina mahakasika an'izany boky masina Al-Qur'an Karim izany. Amin'ny androany ity dia faly ny tenanay mandray azy, ary faly ihany koa zay miarahaba antsika rehetra. Kameraba ni ustazintsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah amin'ity androany ity dia iresadresaka mahakasika ny tajwid, satria tamin'ny famaranana ny fandaharana tamin'ny lasa dia niresaka antsika ny fifandraisana izany tajwid zany amin'ny famakina ny boky masina Al-Qur'an Karim. Mazava ho azy fa ny boky masina Al-Qur'an Karim dia anisany boky izay nampidininy Allah subhanahu wa ta'ala farany tety ambony tany, izay nampitondrana ny Jibril alayhi salam ary noentiny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ary izany boky masina Al-Qur'an Karim zany dia tompoina amin'ny alalan'ny famakina azy na amin'ny sola na amin'ny famakina tsotra araka ny voalazan'ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam. Amin'ity androany ity inshallah ustazy mahakasika ny tajwid, petraka fanontaniana amin'ny olona na zamiteny na amin'ireo mpijery na ny mpamaky ny Qur'an Karim, inona marina natao hoe zany tajwid zany, satria maro ny olona te hianatra azy ary maro ihany koa ny olona te hampiatra an'izany saingy tsy mahafantatra loatra ny dikan'izany tajwid zany, ka mangataka aminao mba hanazava hanome tsotsotra ny dikan'izany tajwid zany amin'ny finoana Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tajwid arabakten dia at-tahsin na fanatsarana, zany hoe fanatsarana famakina ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Faraha famaritana izay napetraka ny ireo manampahalalana mahakasika ny tajwid no jerentsika dia huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqi. Zany hoe famoana ny harfu rehetra avy amin'ny toerana izay ivoany ary fanomezana zony harfu tsirairay. Zany hoe famoana ny harfu avy amin'ny toerana izay ivoany, exemple ny ba avoaka avy amin'ny molitra, ny ain avoaka avy amin'ny tenda, fa tsy ny ba ndray avoakanao avy amin'ny tenda, ny ain avoakanao avy amin'ny molitra. Zay ngamba no karazany hoe fanazavana mahakasika zany tajwid dia ny fanatsaranao ny endrika an'izany famakina ny boky masina Al-Qur'an Karim, no sady famoahanao anireo litera tsirairay amin'ny toerana zay tokony ivoany izany litera izany, satria tsy mipetraka ny teny anankiray raha tsy mipetraka amin'ny toerana izany litera izany. Manaraka an'izany fanontaniana ihany koa dia mipetraka eto mahakasika ny hukmu na ihany koa ny fampiaranao azy sy ny fianaranao an'izany tajwid zany, dia tianay mba manontany hoe ahoana tsara ny fianarana azy io ary ahoana ny fampiarana azy io eo anatrehan'ny finoana Islam sy ny famakina ny boky masina Al-Qur'an Karim. Tsy maintsy amintsika mamaky ny boky masina Al-Qur'an amin'ny tajwid, satria Allahu subhanahu wa ta'ala niteny hoe warattilil Qur'ana tartila.
vakianareo ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim amin'ny fomba izay tena tsara sy mendrika indrindra. لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ريفانيسنا ميشك فانتنينا تمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كسكتن الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. نمال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنترانا فمكينا يريو حرف صفة يزنا متزنا ريفا مماكن بكمسنا القرآن الكريم ستيا مستورنا إذا يتسمنس يتزنونا ريفا مماكن بكمسنا القرآن الكريم مستورنا كوا تيازنوتو منومكو ريفانو أماكن بكمسنا القرآن الكريم تسارو مارينا نفمكينا بكمسنا القرآن الكريم تجويد ديت سيمنس فنفيانارنا نتجويد زنوي إظهار إقلاب إخفاء إيرين ديت سيفواتير فنفي براتيكين عزري فمماكن بكمسنا القرآن الكريم ديت سيمنس. نتاني ابن الجزري رحمة الله عليه لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أمن تجويد نونا بدينا الله سبحانه وتعالى نبكمسنا القرآن الكريم أري أم تجويد كوا نونا بيتاني بمننسك محمد صلى الله عليه وسلم نبكمسنا القرآن الكريم تمني إيرو صحابة إيرو صحابة كوا نمبيتا تمني إيرو تابعين إسكا تونغا أم فنبتونا إذا مساتيكا نندوان. Raha zay no valiteniny ostazintsika mahakasika ny fampiarana ny famakiana ny Qur'an Karim amin'ny alalan'ny tajwid dia voalaza teo fa ny fampiaranao azy rehefa hamaky ny Qur'an Karim dia tsy maintsy na obligatoire amin'ny rehetra fa ny fianaranao azy kosa dia tsy obligatoire. Nefa raha jerevana zany teny zany dia manana endrika hoe tsy maintsy atao ihany ny fianarana azy satria nahoana satria tsy ho tanteraka mihitsy ny famakianao amin'ny Qur'an Karim amin'ny endrika misy tajwid raha ohatra ka tsy nianatra an'izany tajwid zany ianao. Fa ny fanontaniana manaraka ustaz mahakasika ny tajwid io ihany satria izay no lohahevitra antsika amin'ity androany ity dia karazana tombotsoa na valisoa mety azo ny olona anankiray na tazominy izany fianarana an'izany tajwid zany tiany mpino islamo ho fantatra ny fadl na ny fahasoavana na ny valisoa azo amin'ny fianarana izany. Ny tajwid dia anisan'ny fahalalana izay tena tsara sy mendrika indrindra satria mifandray amin'ny tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Ny zavatra rehetra mifandray amin'ny tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala dia lasa manana valeur. Ary ny tajwid koa dia zinatul ada, engony famakiana ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Anao koa mamaky tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny tajwid lasa tsara. Fantaniana mipetraka manaraka dia mahakasika ny antony lehibe ny anaran'ny mpino islamo anankiray an'izany tajwid zany. Eto fantaniana mipetraka dia inona no mahazava-dehibe ary ny fianaranao an'izany tajwid zany raha ohatra ka ny olona anankiray hamaky ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ny fianaratsika tajwid dia miaro lelantsika amin'ny adisoana rehefa mamaky ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim satria amin'ny tajwid dia misy zavatra antsoina hoe al-lahn, zany hoe faute. Ary io faute io dia mizara anakiroa: al-lahn al-jali, faute izay mazava tsara, faute mibaribary na faute bety. Ny olona rehetra dia mahafantatra izany faute izany. Ary izany faute izany dia manova dikany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Famadianao harf ivoanao harf hafa, na fath ivoanao kasra, dhamma ivoanao fath. Exemple, qanitin ataonao qanitin, zany hoe manova tanteraka dikany tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Na koa fath ivoanao dhamma,
Exemple, an'amta alayhim. Raha ivoanao an'amtu alayhim miova tanteraka dikany tenin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Ary izany dia azahoana fahotana amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala raha toa ka niniagna. Mazava ho azy fa antsika jiaby dia tsy inia anao diso rehefa amaky ny boky masina Al-Qur'an al-Karim, nefa raha toa ka vokitrany tsy fianarana, tsy fagnantonana ustazy, tsy mianatra tajwid anao, dia mahazo fahotana amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Antsika teo niresaka mahakasika al-lahn al-jali. Antsika zao dia hidrika amin'ny lahn al-khafi, ny faute izay miafina. Ary ireo olona izay nandalina ny boky masina Al-Qur'an al-Karim ihany no mahalala izany faute izany. Exemple, toerana izay mitarika tsy taritina, na qalqala tsy avoaka, na ny ghunna tsy avoaka koa. Izany dia azahoana fahotana amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala koa raha toa ka olona mahalala tsara, mahay tajwid tsara, nefa nataony tsinotsinona famoagna izany zavatra izany. Zay ngamba no mahakasika ny fampianarana mahakasika tajwid tamin'ity androany ity, zay niarantsika tamin'ny ostazintsika Shamsuddin Boutralay. Fa raha finitinana kely ny zavatra zay noresaintsika tamin'ity androany ity dia mahakasika ny famaritana manokana ny atao hoe tajwid dia ny fanatsarana anireo famaky izany boky masina Al-Qur'an al-Karim. Teo ihany koa ny hukmu izay hoe fampiarana an'izany famakina zany no sady fa fianarana azy ihany koa miaraka amin'ireo karazana hoe tombotsoa sy ny valosoa zay azontsika amin'ny fianarana zany boky masina Al-Qur'an al-Karim, indrindra ny fampiaranao ny tajwid. Narantsika farany teo dia mahakasika ny mahazava-dehibe ihany koa an'izany fianarana ny tajwid izany. Insha Allah ety ampamarana antsika dia misaotra manokana ny ustazintsika Shamsuddin mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba hanalava ny androm-piainany eto ambony tany, ary ihany koa hametraka n'izany tombotsoa ny fampianarana zay nataony teto ao anatin'ny mizana ny hatsaranany insha Allah amin'ny andro farany. Ety ampamarana dia faly zay miteny antsika ny ato amin'ny Muslim Media Malagasy fa amin'ny manaraka dia misy fampiarana avy hatrany anireo fampianarana zany tajwid zany miaraka amin'ireo mpianatra, miaraka amin'ny ihany koa amin'ny mpampianatra insha Allah ho hitantsika izany. Ety ampamarana dia tiako ny mihindrana ilay tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay napetrany amin'ny antsikapin'ny Islam dia miteny izy anao khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ny mendrika indrindra aminareo tsy iza akory ny mendrika amintsika, tsy ilay manan-karena, tsy ilay tsara tarehy, tsy ilay olona be voninahitra no tsara indrindra eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala, fa ny olona izay nianatra an'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim no sady ihany koa nampianatra an'izany boky masina Al-Qur'an al-Karim. Ka eto antsika amin'ity fandarana ity niezana manokana mba hampita an'izany fianarana ny boky masina Al-Qur'an al-Karim, ka misaotra antsika rehetra, isaorana ihany koa ireo namana rehetra ato amin'ny Muslim Media nanao an'izy ireo tsy ho zavatra tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo tany amintsika rehetra tany. Insha Allah amin'ny herintsika miditra amin'ny lalilalina kokoa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا.